ity rafitrasan'ity fanjakam-pisorona ity zany dia efa voalamina sady voapetrapetraka. Dia efa natombokinay zany manomboka avy amin'ny fokontany ao sy any amin'ny commune any dia hatrany amin'ny district hatrany amin'ny province. Zay zany efa nandamina sady efa nametrapetraka tanteraka amin'izao fotoana izao hoe rafitra any amin'ny fokontany, rafitra any amin'ny commune, rafitra any amin'ny district ary rafitra any amin'ny province sy amin'ny capitale renivohitra zany. Efa voapetrapetrakinay zany amin'izao fotoana izao ny raha rehetrarehetra. Fa ny angatanay fotsiny zany dia ny hoe mba hahafahan'ireo namana hiara-hiasa. Satria zahay zany amin'izao fotoana izao dia manangona mpiara-miasa. Dia efa mitsindro sahady zany zahay amin'izao fotoana izao hoe mitady président tokotany mba hiara-hiasa aminay, mitady maire mba hiara-hiasa aminay, chef district hiara-miasa aminay, député hiara-hiasa aminay, ministre hiara-hiasa aminay, filoham-pirenena. Amin'izao fotoana izao moa zany zahay dia efa misy ihany président tokotany sy maire, député sy ministre miaraka amin'ny filoham-pirenena miara-miasa. Fa tiako tsara zany hoe mbola manao antsoavy zany zahay amin'izao fotoana izao hoe mbola malalaka zany ny toerana ka dia mangataka atsika zany mba hifanantonantona zany nareo mba hahafahanay zany hoe mametrapetraka amin'ity rafitra ity dia izao. Satria betsabetsaka moa tsika rehetrarehetra ao nahatsapa voahilikiliky tamin'ity fitondran'ny HVM ity. Be da be ny mpiara-miasa tamin'ny HVM niala, ao koa ny mpiara-miasa tamin'ny TIM niala, mpiara-miasa tamin'ny Arema niala, mpiara-miasa tamin'ny TGV niala, ary nahatsapa fanilikiliana. Tsapako anefa tsy hoe nahilikiliky nareo fa noho nareo nahafantatry ny fahamarinana, nareo niaina tamin'ny marina, anareo zay nijoro tamin'ny fahamarinana sy rariny dia halan'zareo dia roasin'zareo mpanapolitika reo. Haiko anie zany ary zay mihitsy ny antony androana anareo. Noho nareo mijoro amin'ny marina, noho nareo tsy tia ratsy dia halan'zareo. Zao ny tokony afera ataontsika zao ny kolokolo tokony ataontsika dia tsy manaiky an'izay zany nareo dia enjen'zareo dia roasiny. Ho anareo zay tian'ny marina, ho anareo zay tian'ny rariny, ho anareo zay mitsinjo ny hitsiny sy ny fahamarinana, tia marina, tia rariny, dia miangavy anareo zahay dia mba mitongava aty nareo. Na ekipan'ny Arema nareo na ekipan'ny TIM nareo na ekipan'ny TGV nareo, na ekipan'ny HVM nareo, na ekipan'ny atoko maro samihafa koa nareo, na tsapa fanilikiliana tany dia manasa anareo mba hifanantona atsika zany andamina ny raha-pirenena. Fa zahay ato dia tena mandray anao an-tanandroa mihitsy zahay ato amin'ny fitondranany ity firenena malagasy ity. Itsika zay tian'ny marina, itsika zay tian'ny rariny, itsika zay tsy tia ratsy, itsika zay tian'ny fahamarinana, dia ndao hifanantonantona atsika hampanjaka ny marina, hampanjaka ny fahitsiana, hampanjaka ny rariny eto amin'ity firenenantsika ity, mba hanafoana ny asa ratsy rehetra eto amin'ity Madagasikaratsika ity. Ka eto zany dia manao antsoavo antsika rehetra zay tian'ny marina, zay mpitolona ho an'ny fahamarinana, mpitolona ho an'ny rariny sy ny hitsiny, mba hanantonahy, mba hifanantonantona zany tsika, mba hahafahantsika mametrapetraka ny rafitsy ny firenena zany. Satria zahay amin'izao fotoana izao zany efa mametrapetraka ny rafitra zahay amin'izao fotoana izao, ka zay indrindra mahatonga zao zany hoe manao antsoavo zany. Satria efa voalamina daholo ny raha rehetrarehetra manomboka amin'ny fokontany, commune, district hatrany amin'ny faritany sy ny province, amin'ny province capitale amin'izao fotoana izao. Ka izay indrindra mahatonga zay zany manao antsoavo. Ndao tsika zany fanangonangona fa raha ty nefa mandeha, raha ty fa mipetrapetraka efa mandeha anie raha ty fa midemara zay amin'izao fotoana izao. So dia nareo mbola mieritreritra hoe mbola vavabe fotsiny nataona eto. Matoa zay efa mamoaka ny anapam-renana, efa mamoaka le code pénal, efa mametrapetraka ny rafitsy rehetrarehetra ao amin'ny fitondrana ao donc zavatra ty fa mandeha fa tsy hoe asa atao vavabe fotsiny fa alefa sasehoiny proof. Zahay anie tsy raha manao vavabe zany, efa mandeha ny anay, efa manarateraka asa zahay amin'izao fotoana izao. Ny projet rehetrarehetra dia efa natao jiaby. Efa manomboka zao ny projet amin'izao fotoana izao, projet fambolena, projet fiompiana, projet resaka raha maro samihafa zany efa manao zay amin'izao fotoana izao. Efa manomboka zany zahay, efa mandeha. Ny fiatofana vahoaka zany amin'izao fotoana izao dia efa manomboka zany zahay, efa miatoka vahoaka. Be da be zany vahoaka atofana amin'izao fotoana izao. Zany hoe tsy boaka-mbava fotsiny zany natao eto fa efa manao asa zany, efa mandeha ny raha. Ka izay mahatonga zahay zany manao antsoavo antsika zany amin'izao fotoana izao hoe sao dia mbola varimbariana any nareo. Mbola miandry any amin'ny desambra any na amin'ny novambra any vao hanantona ny marafatandraza. Taraiky nareo raha zany ataonareo. Raha ty tsy raha miandry novambra desambra zao fa zahay efa mandeha ny rafitsy nay ato.
ka andeotsika zany fanatonatona mba hahafahatsika zany mba mahazo plasy tsiratsara jiaby nareo efa misy mpitandro filaminana bedabe aminay ato efa misy polisy marobe ato fa misy gendarme bedabe ato miaramila bedabe misy colonel misy général misy ministre misy filoham-pirenena ary fa miara-miasa ny filoham-pirenena mavelany zahay amin'izao fotoana zao amin'ny famatsina ny projet zay ataona eto donc zany efa matanjaka ny raharaha amin'izao fotoana zao ka miangavy anao zany mba tsy ho tara-plasy ianao a dia miantso ahy amin'ny farana izay haingana ianao zany mba handrombaka plasy mba hatsaratsara ny plasinao ka dia efa manentana zany zahay amin'izao fotoana zao a amin'ny fiaraha-miasa zany a dia indrindra moa fa miresaka amin'ny facebook ao foana atsika amin'ny message privé amin'ny facebook ao amin'ny compte crème satria compte crème ifampiresaka antsika sanandro foana dia fampiresaka amin'iny foana zany tsika momba ny fiaraha-miasa zay ngamba ny mombanimba an'iny fa misaotra anao nagnaraka an'iny fandaharana iny a dia mankasitraka misaotra tokoa